sy sasany no anarahantsika an'izay famerenana ny fandarana izay iananatsy ny tamintsika rehetra ny tsy fisiany fandarantsika tamin'ny heriny satria ao anatin'ny vanim-potoanan'ny karentsika zao dia mba ny herim-panahy ny tokamonina kely ny onjam-peon'ny radio Don Bosco mpiara-miasa rehetra nandinika ny fanahy hoety miaina ao anatin'izao vanim-potoanan'ny karemy izao zay ny antony tsy nisy ny fandarantsika ankehitriny efa mitoisoama tsara ny fandarantsika miarabantsika rehetra indray fa anaraka izany fandaran zany itsika miaraka amin'ny mpanabe ny ray aman-dreny général Désiré Philippe Ramakavely antsika toy ny mahazatra atsika ao anatin'ny fandarana ao anatin'ny 20 minitra eo somary latsaka kely izy amin'izao fotoana izao ny fizarana faharoa dia andraisana SMS avy any aminareo ny fizarana fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo noho izany miomana amin'izay fandefasana SMS sy ny antso zay ianareo amin'izao maraina izao mba hovanena mo général mba hovanina Andriamatoa Flavien mba hovanina Andriamatoa Bruno mba hovanina Andriamatoa Dady dia mba hovanitsika rehetra manaraka ny fandaharana dia mba komanana ny tenenin'ny Andriamatoa Flavien teo be dia be manko nareo ndraindray vao tsy mandihy ohatra ny malahelo be misy tsy hoe diso ana-tena na malahelo misy olona malahelo kanefa atahoana fa zay moa ny fandaharana fanaovana eto dia vonina mandrakariva ny amin'ny fahafahapo rehefa azo atao zay zavatra zay satria ilay edy any tsy nisy fandaharana nandinkana laribia anankiray tsara ny manao tsitika kely kely famerenana kely nataontsika farany ny zavatra nyresantsika tamin'ny tababolana moa zany fa tamin'ny herin'ny jinisy dia ny hoe toetra tsara ho fantatra anisan'ny toetra ozitsika hoe tsara fantarina alohan'ny andro reny natokantrano hoe olona tia misotro ve tia misotro zava-mamamy ve io tovolahy io na ny vehivavy koa raha mba ao anatin'izany mba tia zaza sy tia biby ve apetrako tsara fa misy olona tsy tia biby misy fotoana manao teny mandratra ve izy tia manambanimbany ve izy tia ny fantatra daholo ve zay zavatra ataonao ny antony nanaovanao zany zany ohatrany hoe olona tia karokaroka tia jerijery tia adiady etretraetretraetretra tsapanao ve fa manao zay analavirana anao ny analavirana ny fianakavianao izy misy zany misy fihetsika tsy ampozina ataony ve indraindray mahery fihetsika ve izy io faingatanana ve raha vao misy tranga tsy mifanaraka amin'ny sainy mihevitra izy fa ny hafa foana ny diso fa zany tsara ho fantatra zany Flavien zay ny anisany nyresantsika tamin'ny tapabolana zany rehetrarehetra zany tsy matotsika manao nytony fandarany tony iny tena zay misy hoe mba anananao tokantrano vanina ary ny fandaharana ny sesisesy talohany reny dia mbola ampatsahivina ihany fa tena hoe momba ny fanorenana tokantrano mba ho tokantrano vanina tokantrano aharitra tokantrano ampiadana tokantrano afinaritra fitiavana mirindra etretraetretraetretra zany ny tena hoe tarigetratsika eto amin'ity fandarany dia tena hoe anasananareo anaraka azy dia raha tsy afaka nanaraka ny laribe dia mijery amin'ny fiverena dia indrindrindrindra amin'izao fotoana zao efa misy an'le hoe mandeha amin'ny YouTube na RDP live zay tena zava-dehibe loatra ary hatramin'ny isin'izio Andriamatoa Flavien dia tena hoe tena mitombo isa mihitsy indraindray tsy mijanona mihitsy le telefona miakatra ny serasera tena vao miakatra ny serasera indraindray misy tonga dia telefonina telo ndray miaraka tena ialana tsiny aminareo raha toka tsy afaka vitrany dia mandray fa ny tanana roa ihany ny sofina ray ihany pikabary faladia roa fa ny sapanana fito zay indrindra ary tena zay mihitsy le izy Andriamatoa Flavien zay zany raha ohatra hoe nde natao hoe fampatsahivana ny zavatra efa ndresantsika ny loha hevitra ho resantsika an'io Andriamatoa Flavien dia hoe ahoana no ahafantarana fa tena manana fitiavana ny olona iray io tena fantaniana mipetraka mihitsiny indrindraindrindra eo amin'ny adolatsiny teo amin'ny tanora mazava ho azy fa ao anatin'ny vanim-potoana tena tadiavan'ny fitiavana ary anjanatsika reny tsy mahagaga raha tena hoe lina mihitsy izy ny tia afantatra zany ahoana tompoko nafantarana fa tena tia le olona miaraka zay indrindra no tena manisany hoe alao mba ho resahana alao mba anaovantsika dinidinika kely mandrisy ny fotoana fohifohy raha kristianitsika ka manaraka izay lazain'ny baiboly Andriamatoa Flavien dia hitantsika ny amin'ny apôstôla ny Masondapolo ho an'ny Korintianina 7:20 andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo eo anisany amin'ireny hoe tena ampatsahiviko mihitsy le izy hoe ny fitiavana dia sady maharo-po no malemy fanahy maharo-po sady malemy fanahy ny fitiavana dia tsy mialina dia mahagaga fa be dia be ny be fialonana tsy manaonao foana be dia be ny manaonao foana
tsy mieboebo be dia be ny mihevitra ny tenany roa amboniny hafa tsy manao ny tsy mendry be dia be ny tsy manao an'izany tsy mitady ny ho azy tsy mitady ny ho azy io efa lasa toetraina lomorona misy ho atsika aty amintsika io tsy mora tezitra be dia be ny mora tezitra tsy manao andolo-po tsy mifamaly amin'ny tsy marina ataon'ny olona fa mifaly noho ny fahamarinana mba firy ny tena mifaly amin'ny fahamarinana zany manala tsiny ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra kanefa na izany koa ary dia hoe marina fa misy fetrany fandrandray be dia be loatra mimpamitaka mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra mandefitra ny zavatra rehetra zany nge tena zava-dehibe hitanao fa io fandaminana ny fiainantsika io tena efa azo lazaina hoe efa ao anaty baiboly ho an'ny kristiana nge raha ny tena marina tsy tokony sasa misy any miaina andre matoflavien ary zarina indraindray dia miteny foana hoe lalam-panorenana io nge io baiboly io nge fa lalam-panorenana vity tena hoe mametraka ny fiainantsika ary ny tena mazava-dehibe azy io zavatra avy amin'Andriamanitra ary tsy ovy io an'io raha pitso mandrakizay daholo ny zavatra rehetrarehetra efa ho daholo mihitsy n'izay zavatra rehetra ka raha ohatra ka tena hoe vonona mihitsy ianao ama-kristiana eto nametraka vaky io fotsiny io baiboly io dia iaino fa tsy hoe vakina dia vita fa iainana ihany koa ka raha ohatra zany hoe fehezina izay le an'izay dia mety hoe misy andro telo ahafahantsika mametraka hoe andro telo ny fifandraisana eo amin'ny olon-droa izay ataontsika hoe mifankatia dia hoe fitiavana fifampatokisana fahamarinana za efa miteny foana ombeny Andriamatoflavien amin'ny toerana tsy andehanako tsy misy fitiavana mihitsy raha tsy misy fifampatokisana ny tena marina dia fifampatokisana io ny fototra iorenan'ny fitiavana ary ny fitiavana iainana ny fahamarinana tsy misaraka zany ireo telo ireo hoe toko mamasanandro ny fitenitsika malagasy raha tianao vanina ny fiainanao dia raisy le toko telo anananao fiainana tsara anananao fiainana mirindra anananao fiainana hoe tsy andiso fanantenana naovinanao viana ary zay ny tena veriko hoe tena zava-dehibe afaka miaina ny fitiavana ny olona raha toka fantany tsara mombamomba ny olo io araka izay efa nolazaintsika tamin'ny tapapola ny voanitsahiviko teo izay mitovy fitiavana aminy io satria tsy misy olona tanteraka tampona zay kosa aloha dia tadidio iny efa verimberisika foana iny Andriamatoflavien tsy misy zany tanteraka zany ny olombelona tsy maintsy misy foana mba lafy tsara sy lafy ratsiny fa ny lafy tsara ny betraka noho ny lafy ratsiny ary zay no maizy azy tsy misy mihitsy zany olona zay tsy tsesokianina mihitsy tsesokianina na mifombafomba na ny mahaizay azy etsetreetra fa zao rehefa tiana dia miverina amin'ilay obolan-draza atsika zay tiana mitombo tare zany hoe tonga dia fantatra hoe ny lafy tsara mpiainany lafy tsara ny hitanao aminy ny tena mivohitra sy manan-danja lehibe eo aminao zay no hitanao eo masonao zay ny ekeny ny sainao sy ny fonao ary zay no mahatsara an'ilay izy ka ny tiana izy amin'izay mahizy azy manontolo zay zany ireto ary misy karazana toe-po izay mamaritra ny mahaizay ny olona tsirairay reto avy ary izy ny voalohany ny olona atao hoe manana fihetsika tsy mahafehitena olona manana fihetsika tsy mahafehitena zany zany ilainao fantatro zay zany rehefa ohatra nisany tsahivitsika teo ny faharoa dia hoe olona malaheloelo zany zay koa anisany zavatra tena hoe zavatra tonga hita amin'ny olona zany zavatra ny fahatelo olona mora tezitra olona mora misafoka zany ary ny fahaefatra olona mahafehitena zany hoe samy manana ny mahatsara sy ny andeha ataontsika hoe ny lafy tsara sy ny lafy ratsiny reo toetra telo lazaiko teo ireo hoe na ny manana fihetsika tsy mahafehitena na ny malaheloelo na ny mora tezitra na ny hoe olona mahafehitena ireo karazana toe-po ireo Andriamatoflavien zay misy amin'ny olona dia misy lafy tsara sy lafy ratsiny araka ny lazaiko teo raha andeha hitenitsika zao hoe ny lafy ratsiny ohatra lafy tsarany moa dia fa zay lafy tsarany zay fa andombo ny lafy ratsiny jerevana ho an'ny olona tsy mahafehitena ohatra ny lafy ratsiny dia izy olona mora ataontsika hoe mora mifandray ary tia miresaka izy io olona lazaintsika hoe olona tsy dia mahafehitena io olona tia mifandray olona tia miresaka falifaly zay ny ahitanao azy falifaly lalandava dia raha olona hovadiana zany dia tsy misy maharatsy azy rehefa fantatra mieloha ny toe-pony zay zavatra fa zay ny tena hoe famaritana an'izy io olona mora tohina nefa izy
satria tia manome fitiavana lafiny anankiray lehibe zay io olona lazaina hoe olona tsy mafay teny io nefany mahagaga de hoe olona tia manome fitiavana ary tia mandray fitiavana ihany koa ary am'le mora tohina azy io de mety ho azony fakapana olona mety sary-piaro io olona io nefa fantatsika tsara fa lazaitsika fa ny fitiavana ny fototsy ny tena fitiavana de le fampatokisana zany hoe tsy maintsy lanjalanjana tsara zany le izy zany olona ataotsika hoe mora ohatrany hoe mora mofo zay manana toetra misava am'rakotra hoy ny malagasy zany hoe ny dikan'izany hoe vetivety izy midika amin'azy de tatapika izy ohatran'ny mototra zay le atao hoe misava am'rakotra azonao de zao ary tena misy olotrany misy tena lasa ohatrany hoe lasa manahirina ina ihany ary ny andresako an'teo vo eo misy izy falifaly aminao fapaipaiky aminao sy ny sisa de tapitapika eo izy ohatrany misy zavatra tsy fata ka zay le toe-po zay le tena mahafa azy zay le tena amin'ny vazaha manko izy io rehefa teneny le hoe olona tsy mafia-teny taony hoe sanguin ny olona sanguin zany ny olona tsy intendray amin'ny vazaha izy tena mora izy fa mitsika malagasy tsy dity reny le olona boramena reny boramena ny tarehany tsika malagasy moa malomalo kendrika sy namana de tsy de hita loatra le hoe boramena fa amin'ny vazaha izy tena hita reny ataony hoe sanguin ny lafiratsiny keo de mety hoe olona be adino le olona tsy mafia teny io olona be adino indraindray adinony ny tsingeritaona ny fanambadiny ohatra adino tsy hoe manao fananiny izy fa tena ao anatin'ny toetrany zay manko le lazaiko anao ohatrany olona moramora miovaova izy io de adinony de indraindray tena sorena mihitsy le vady satria de tsingeritaona ny fanambaditsika fa tsy tadidinao fa de eo anao hitanao mety mitondra olana izy de olona le araky ny efa lazaina teo de matoflavy olona be resaka te ilaza zay zavatra rehetra ao an-tsainy de lasa tsy afaka milaza ny heviny ny olona miresaka aminy zany hoe izy foana zany no miteny izy foana miteny satria zay ny toetrany zay ny antony tonga de efa tenenantsika zao ny amaritana azy zany ary tototoka hoe ohatrany lasa alay-panary ianao hoe ary ty olona tokoa de tena manapom-bava de izy foana ny tompony fitenena ny afa tsy mbo afaka miteny mihitsy fa de izy foana ohatrany hoe manapom-bava anisan'ny ataontsika hoe matezitra ny olona amin'izay toetran'le hoe izy foana no miteny zay ho an'ny olona tsy de be teny miresaka aminy de finaritra hoe ka izy ane manetsiketrika izy ane mahay vetany hoe manetsiketrika fa mampifalifaly ny rehefa misy fivoriana de io olona io tena anisan'ny azo antoka mihitsy zay indrindra mahay manentana ohatrany hoe zay tena mahafinaritra be aminy nefa naijanonajana de efa misy obolana ihany ange de matoflavy eo manao hoe mitoetra ratsy azo vana fantare ratsy ny azo vana tsy efa lazainao foana fa azo vana tare ratsy eo am'izao fotoana zao fa zay zavatra zay ary ny antony tentenenantsika zao de mba aleo misoroka zay mitsapa rehefa fantatra mieloany de efa fantatra hoe fa toetrany inge zany io nge hoe vetivety io testa de vetivety mitsikisiky de ary io olona be fitiavana reny le ataon'ny malagasy anisany hoe masika be ronono tena ohatra mitabataba be manino de rehefa aveo mora malahelo ndray nefa de indray ary ny ana de manampitampo manao zao io ny olona sangainy tena atao an'izay le hoe olona masika be ronono tena hitanao mihitsy hoe manana fitiavana izy fa zakaiby zany toetrany de matetika ohatrany hoe mora mamela heloka azy ny olona raha vao ny olona natao hoe masika be ronono tiany olona izy zay tiany olona izy zay eny io ne masika boto fa io ne tena be fitiavana mihitsy olona mahafinaritra be miaraka aminy tia manampy tia manjao etsetsetsetset zay le masika be ronono zay ny ataoko hoe na izany atrany aza de azo amboarina satsaraina zany toetra zany indrindra raha miezaka ny olona miaraka aminy tsy ho kivy avy hatrany raha ohatra manko le olona miaraka aminy tonga de kivy avy hatrany de tsy hitany anamboarana azy zay mahatonga le hoe masika be ronono satria le fahasiahana fotsiny hitanao de tsy te hiara-asa aminy mihitsy ianao tsy te hiara-onina aminy mihitsy ianao tsy te hiaraka aminy mihitsy ianao kanefany misy lafitsarany betsaka lavitra noho ny lafy ratsiny raha miaraka amin'ny olona io anao ary zay le hoe ny antony tenenako zany rehetrarehetra zany de hoe tokony nisy fampifehezana ny fiainana mba hirindra de olona rehefa tsapanao fa zay ny toetranao zay le hoe mora testa nefa rehefa aveo koa mora mitsikitsika tia manampy olona tia manome fitiavana tia mandray fitiavana sy ny sisa
zany ny atontenenantsika azy efa atonganao atsapatena avy atrany zany rehefa maheno an'ity fandarana tsy Andriamatoa Flavien ty hoe za tokony mba manahoana tony fotoana tony inge Andriamatoa Flavien anisan'ny fotoana zay natao mihitsy andinian'ny olona tena iza moa ty zaty be dia be ny tsy mahafantatra azy ary indrindra ny antony dia zay hoe rehefa fantatrao ny toetranao io ny mahizay anao dia hainao no mamolavola azy hiatsara manamboatra azy miatsara fa rehefa tsisy miteny dia tonga fotony amin'le varobraingana fotsiny efa zany nitoetrako tianareo tsara tsy tianareo tsy mety zany tsy mety fiarahamonina tena zava-dehibe mihitsy zany fiarahamonina zany everiko fa tena hoe fahafantarana ny tena anisan'ny azo lazaina hoe tombon-dahany anankiray eo amin'ny fiainana ary indrindra tombon-dahany eo amin'ny fifandraisana tombon-dahany eo amin'ny fiarahamonina tombon-dahany eo amin'ny zavatra atao satria olona matetika rehefa manana izay toetra dia ohatrany hoe manana fahamalinana amin'izay zavatra atao olona misaina zany olona mihevitra zay zavatra ataony olona misaina mihevitra zay fifandraisany amin'ny hafa eritreretra zay zany hoe raha ny tena marina io olona io tsy mba olona moram-bakaina namody hoe anaovanao ronono atavy dia anaiky anao tsy azonao amin'izany io olona io no izy hoe mety mieritreritra fotsiny anao mety manararaotra hoe io nge raha voatenenina dia mitsamboatra mety mitsamboatra fa rehefa avy eo miverina ho azy ny anazy fa tsy le olona hoe mora mitsamboatra dia mitahiry alahelo dia mitahiry eloka dia herinandro tsy mifampitena tsy izany io olona io ary zany tena mahafa azy ka zay rehefa hitanao zay ataontsika hoe mety eritreretinao hoe lafiratsy anao dia nefany zay le lafiratsy mpiainana hita teo zay azo avadika ho lafitsarany raisinao ho lafitsarany satria mety anampy anao be dehibe ny miaraka amin'ny olona ohatrany io mety ampaharitra bebe kokoa ny fifandraisana na eo amin'ny mampinamana zany na eo amin'ny mampivady zany na eo amin'ny mampianaka koa ary mampiraitam-po sy ny sisa tena zava-dehibe fa rehefa tsy fantatrao io dia tena sahirana mihitsy ianao miaraka aminy tena sahirana ary firy nefa ny mahalala an'izany ary zany nge tena antom-pitsiny tony ataontsika hoe fandarana ataontsika tony ahafahana manampy ny olona ahafantatra ny tenany tsy betsaka mihitsy za tena miteny aminao Andriamatoa Flavien tsy maro mihitsy ny olona mahalala ny tenany fa dia tonga dia raisina fotsiny amambolony amin'izao hoe eka efa zay nitoetrako dia zay dia tonga dia le olona fotsiny tonga nefa amin'io toetranao hoe tsy tianao no mamakafaka azy io misy lafiny tsara fa ianao raha tsy mahalala azy zay zavatra ary rehefa nao tompony raha tsy mahalala azy ahoana moa ny ahafantaran'ny olona azy ka rehefa manontany tena kosa nge tsisy mamaly iny marina hoe manontany tena mazava loatra fa le fomba ngeny miteny hoe manontany tena fa ny tena marina eo amin'le fifanankalozan-kevitra sy ny fampiresana amin'ny hafa tena fanta indrindra nge ianao raha manana namana Andriamatoa Flavien na manambady ianao na manana namana ianao manana olona hoe mpiara-miombonatina sanao rehefa tsy mifampisorona zay ny mahatonga ny teny ny malagasy hoe tsy mijery arina tava ary tena zava-dehibe mihitsy zavatra hoe rehefa manana an'izay fampatokisa zay tsy mijery atava hoe ianao aloha dia mahafinaritra be mihitsy miaraka aminao fa saingy ino kely iny mpandrafitra tonga dia zay ny ataon'le olona dia iny tsy hoe fanakianana bitolo fa tena hoe anatsara ny fifandraisana ary indrindra zay tsy ny fifandraisana hiatsara ihany fa ho anao indrindra ny tena anaovana an'izay zavatra zay ny atoko hoe aza avy hatrany dia mora misendoatra rehefa mba anaovan'ny olona fanamarihana fa fitiavany ianao zay zavatra ray tia ny atsara ianao tia ny vomaika azo faka tsara le fahaizanao mifandray amin'ny olona ianao le mahay mampita hevitra io olona mahay mampita hevitra manko tia ny resahana teto tena zava-dehibe mihitsy ary zay tena zavatra tena ilaina tapitra ny tapany voalohany voatoepo anankiray ny resana teo mbola hitoetsika amin'ny heriny toepo manaraka ho resantsika amin'ny heriny to hidirantsika heriny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita mba hovanina ia ny tapany faharoa dia andraisana ny antso ny SMS avy any aminareo vakina aminareo ary ny SMS nalefanareo aty amin'ny fandarana misy olona eto akaikinay ozy izy dia izay rehetra olona manodidina zareo na havany na mpiasa na fiarahamonina dia mpamosavy daholo dia matahotra foana ary zareo hoe amosaviny karazany olona inona kaizany olona zany
zao anie io a tena misy oabolana ihany a dia hoe ianao zay be ihany no mpamosavy zay neny malagasy a tena manana proof ve anao tena nisy fiatraikany tany aminao ve na ny olona akaiky anao no misavy nataony fa misy le olona voajereny fotsiny amin'ny endriny asa mety hoe malotoloto akanjo mety manjokozoko mety tsombo mitsikitsiky mety ohatra manana fijery hafahafa dia inike mpamosavy tonga dia avitrany zay ny andraisany azy kanefa tsy mety zany zay be ihany tena mpamosavy fa tsy ny olona ahina dia apetrako tsara mihitsy zavatra somapome mba hovanina daholo manao hoe tsetsetsetra ozy izy dia antaniko hoe izy dia hoe fomba fiteny re zay ny valony satria général miteny foana hoe tsetsetsetra ka zao ny raha ohatra ka toizako le izy a be dia be tsy ny voambolana no tsy ananako apetrako tsara tsy ny voambolana no tsy ananako fa hoe mba tsy analavana fotoana satria ny fotoana tsika voafetra fa raha notanina voambolana manana karazana be dia be ianao indray no antanina zany teny lango masony vary za tovavy manana olo tiana io olo ty koa dia tsy tiany mamako mihitsy nefa mamanay mindrina volany aminy sy mila hevitra ny aminy rehefa misy fahasairanana dia inona no tokony ataoko fa tena tiako izy ary izy koa tia dia ampatsizo mamanao hoe ataonao avana raha misy patsa fotsiny ve olona io ainao iriny mangataka patsany fa rehefa ve talazainao fa tsy tianao ampatsivo azy fotsiny zany fa tsy mety zany aiza ny tompony andraikitra eo amin'ny fitaterana ity sabonamma aiza ve ka namboitra no manga sabotsy 300 ariary ve zany ie mbola nataony eo anatiny mba hovanina le izy eny tafitany afatra mieny izy zaoko za généraly isy nanimbatsimbana iny za généraly 20 taona miaraka amin'ny olona 20 taona amin'ny SMS phone zay no miresaka misy fotoana ary zay tsy miresaka amiko mihitsy taloha zay miona foana isaky ny alahady nefa zao lasa tsy dia miona intsony inona no ataoko tompoko isarahako ve izy nefa izy miteny foana amiko fa hoe aza ilao zany za fa mbola tianao eo raha le olona hoe indraindray izy mitsikitsiky dia indraindray izy ohatra motomototra dia indray io le toetrana olona le lazaintsika teo io le olona ohatran'io dia arakarakao ihany hoe mbola vonina ve no ny ano ametraka fitokisana sy ny fiarana aminy sady hoe atao fiandry eny atao fiandry fotsiny eny zay angambany za tsy miteny hoe misaraha fa atao fiandry ia lehilahy ny manoratra mifankatemana tovavy 20 taona mikasany anoro-tokantrano zay nefa ny olana tsy ekeny ray aman-dreniko ny fiarahanay noho izao antony zao tsy fitoviany fari-piainana fankazahony ray aman-dreny andany sekilana efa nisy tany aloha-tany inona no ataoko zaho dia milaza aminareo tanora foana rehefa mba misy apetraky ny ray aman-dreny hoe tsy mety amintsika io aza vetrany dia miteny ka nareo ny anambady azy anenina tongotra matana nareo rehefa mba alay fisaretrainy zany hoe ray aman-dreny andaniny sekilana tsy mifankahazo dia rehefa izy zany ny fanateram-bodiondry dia azo antoka fa tsisy ny fanateram-bodiondry iza ny anatika any amin'ny fisoratana iza no hoe rehefa tonga ny fanamasinana zany hoe tsy eritreretanareo fa dia hoe mandeha fotsiny amin'izao hoe ataonay roa fa vitanay roa maka vavolombely zay dia vita ngato na moperatra fa tsy antany io zany ray aman-dreny na ny any amin'ny iny question be ny tanàna mety manontany hoe zany ray aman-dreny marina fa eo ny ataotrika hoe vavolombelona fa tsy vitany fotsiny amin'izany zavatra hoe anka le izy ary ny andaniny ilany fotsiny efa tsy makasitraka efa manahirana komoika fa ny andaniny roa fa aza misisika rehefa tsy tsara tsodrano anakisany fa tena tsy mety zay ihany ny fantatro lehilahy 20 taona tsy mahadiso ve ny maneho hevitra mikasika ny tambajotra serasera fa tokony foanana tambajotra Facebook fa manimba ny toetsain'ny tanora ankehitriny any ka na ny mpivady koa aza lasa tsisy fampiresana intsony ka lasa mikorotana ny tokantrano satria efa tsy aiza ny toerana eny ka io nge zavatra efa iraisany zao tontolo zao tsy ho foana mihitsy fa ianao no mametena ianao fotsiny mazanzany zany fa miteny hoe rehefa fotoana fisakafoana aza misy mandray telefona
rehefa mba misy fotoana natokana hoe andao mba hiaraka hitsankatsangana andao mba hiaraka hiala voly de apetrano telefonina mba anareo menakavy ry fotoana io fa aza-mbola zarararana amin'ny atsyniro rehefa tsy manana zany fampifezana zany nge matovy lavia tsisy fiarahamonina va na rano teny foana fa rehefa zatra loatra hoe amin'io serasera amin'ny telefona io foana ataona farany ianao tsy mahay fandray amin'ny olona ohatrano tsony tsy mahay fandray amin'ny mpiarahamonina tsony de any ianao zay eo de efa manomboka simba ny fiainana mba mianatra ihany le zanako nefa indrisy fa de tena latsaka be ny notany vavikely 13 taona 3e verievitra zao anie za raha vao miteny io de mialatsiny atoko fa raha zazanahay izy nandritry ny tany amin'ny ataontsika hoe classe du 6e 5e 4e any amin'ny 5 voalohany na 10 voalohany ka midina tapoka ny faiza indrindra amin'io taona io manana sipy io zazy io mety manana sipy io zazy io ary azo lazaina hoe iny lasa manahirana ny sainy de lasa le fianarana lasa tsy manana ny toerana sahazasony ao an-tsainy eo fa ny tena maharatsy an'le hoe manana sipa araky ny teneniko foana de hoe tsy mba manana fijery lafy tsara-piainana fa ny lafy ratsiny foana ozy mandefa SMS ka tsy nisy valiny de iny fa efa mototra efa tera izy andray zao ny tany amin'ny tretretra fa raha manana namana tsotra izy izy ihany de efa manana fijery hoe tsy ny manameloka fa tonga de mahita ny valiny hoe gamba zay ny telefony ngamba mbola fianony ny fahana gamba ny telefony hitanao de na mifakahita rapitsy olona mitsikitsiky zany andefa SMS maly fa tsy nyvoarainao zay le izy fa raha le hoe sipa tonga de olona mototra ka raha olona mototra tsy andairan-javatra ny sainy zay za tena miteny amin'ny ray aman-dreny raha voazazana hay hatramin'ny classe de 4e apetrako ka midina tapoka ny larany de manomboka manana sipa io zazy io mety io tsy mbola sipa raiky fa efa mirona am'zany ny sainy sy ny fony fa de izy mbola matahotra fotsiny izy mbola misalasala izy mbola menamenatra fotsiny nalana vavy io ka satria nge le fitiavana ny velany araky rehefa lazaitsika foana Andriamatofy lavia rehefa tonga amin'ny adolatsiny tena homanin'Andriamanitra hitady fitiavana ny velany fa namana fa tsy sipa efa azavana foana hoe ny sipy zany fitiavan'ny mpivady nefa tsy mpivady fa mpinamana fitiavana ohatry ny mpianada tena mifankaty mifanaza mifanampy etretraretra zay le etsetretra na mety ko mety korotana tokantrano zay mihitsy zay ny zavatra mitranga zay mahatonga atsika miteny ny zavatra hoe mamerimberina foana namana ary zay nge apetraka foana amin'ny ray aman-dreny hoe ny zanakao raha vao tonga amin'ny adolatsiny de tokony manana namana anehoany zany fitiavana madio zany fa tsy ianao ray aman-dreny tsy mila zany namana zany afa ny fianarana eny fa nga io tsoray mpianakaviana ny erina tsy reny mpianakaviana tsy ho vady rehefa tonga amin'ny fotoana tena hidirany am'izay tsy fatantsony zay ataony efa ny teneniko teto firifiry ohatran'izany tsy fatantsony zay ataony satria zay foana ny fianarana konga ny fianarana ny fiainana manontolo mandra-pahafaty manambady any olako de efa manana trano roa zay ary ny vola miditra ty aminay tsy navelany asa nefa lany amin'ny vola lany ny vola rehefa tenenina izy de atezitra fa vola nohona na zay tiany sady zay tiany nomena ny tenako no hoetiko ka tsy tokony hiteny za 17 taona nefa izao tsy mety zany zao fotsiny ataovy eo tsainareo ho anareo misy ny tenenako n'izany matony vady anareo de araky ny baiboly hoe fa olona tokana izy roa nofirayan'izy roa zay tsy misy any lahtsony tsy any ny vavy araky ny tonokalondrado hoe tsy misy tsony ny anasiny anao fa ny antsika io voly io antsika fa tsy anao ty fanaky ty antsika fa tsy anao ty trano ty antsika fa tsy anao fa raha olona mbola mieritreritra hoe ty anao diso lalana olona tokony tsy nanambady zany fa nijanona fotsiny amin'ny tokateny izy de am'izay izy afaka miteny anaty zay ny tsy mety fa raha vao manambady ianao tsy misy tsony ny zaso sy ianao fa ny isika tsy maintsy voambola nampiasana zay le izy za tena ty antrolona nefa avy eo za zakain'ny olona hiantra indray manaratsy avy eo zay olona hiantranandreo izy manaratsy avy eo de avy eo za koa latsain'ny mamako de inona ny tokony ataoko mbola tizako fiantrana azatoina azy tony ianao manao soa azy zany nge le hoe inona moa misy ohatray hoe mangazo atoraka akisosa inona tsaiko zavatra ohatran'izany tonga de haniny fotsiny de rehefa avy eo tsy mirahanao akory izy zay le izy ona tompoko mety satsy
ny zanany vavy sy ny sipany izay mbola tsy vita ninina miray trano amin'izy mivady sy izany koa le zanany lahy miaraka amin'ny ankizy vavy 17 taona ny terany anankiray mbola tsy vita dia hoe fisehoana fotsiny aza koa efitra anankiray salatsala no ipetrahany zareo amin'io ary superposé no atorindreo ankizy tsy mety zany zany nge dia tena ohatrany hoe zany atao hoe fanjakany baro zay ny azoko lazaina azy tsy mandeha amin'ny laoniny tsy misy fampifehy sanatriny vava aladiny lela tsy trano ny anarany zany amiko fa vala ny anarany zany zay raha vao mifangaro vorako ohatr'izany dia vala ny anarany ka dia mba mipetrara tompoko amin'ny trano fa za mipetraka amin'ny valy fa tsy hanohizako azy indray tsy teniko hoe etsetretsetra atao hoe sinsisa ny amantsy ny afantarako fa tena tia ny olona iray dia mahatoky dia tsy mangataka firaisana ranofo marina ve zany efa manan'olo tiana dia mifampatoky tena marina ne zany le hoe tsy mangataka firaisana ranofo ny tena dikany dia hoe ao anatin'ny mbola mahaviridiny ao anatin'ny fahadiovana no anamasinana ny fanambadianareo zay ny anton'iny voaly ampidiny iny mbola averiko ihany ny anton'ny akanjo fotsy dia voaly midina mbola madio ty zazavavy ty iny tovolahy mampakatra ny voaly iny mbola tsy nanao firaisana tamin'olo kafa matoa avela hoe izy no manokatra ny voaly zavatra raha miteny zany amin'ny tanora ianao averina hoe efa lany ny toetrandro e tsy zany namorona zany fa Andriamanitra na viridiny ny vehivavy fa tsy za zay zavatra ka zany tokony ho fantatra zany ampahafantarina azy matoa akanjo fotsy matoa ampidinina ny voaly dia mbola viridiny io matoa ny mopera miteny amin'izay hoe efa vita ny fanamasina dia iangaviana mihitsy le tovolahy ampiakatra an'le voaly dia ny dikan'iny hoe enao manomboka eo enao ny valy tsy raha ny zanaka zany hoe enao ny manala ny mahaviridiny endriky ny mahaviridiny ny voaly midina iny zay dikany dia mila ny ampahafantarina ange zany fa aza lazaina indray hoe fa laozan'ny toetrandro fa raha laozan'ny toetrandro aza manao akanjo fotsitsony dia aza ampidinina tsony ny voaly dia akanjo tianareo anaovana ny anaovy fa maninona ny mbola manao akanjo fotsy midina ny voaly nefa lazaina fa ny mahaviridiny efa laozan'ny toetrandro tsy mety zany amiko rehefa ekenao ny miakanjo fotsy dia fa adiovana fa rehefa tsy ekenao tsony efa tsy tsony fa adiovana dia zay akanjo tianao anaovana sady nareo tanora ankehitriny efa manara-dambony dia reny le jinina rovotra reny entanany anaovana ny amin'izay nefa fantatro hoe fotroro ny toetrandray inona ndre matompo lahy efa rovotra ny jinina asako amin'izay dia mba tsy misy tsara vela ty fa dia efa jonina rovotra no entana vehivavy manoratra ny vadiko tsy anasa ka isan'andro izy dia milaza fa mandeha mitady foana nefa ny eo ihany eo inona ny tokony teneniko azy fa za tena ohatrany lehibe satria za mantsy zao no mivarotra ohatrany hoe za zany no mamelona anay mankasitraka ka maninona raha miara mivarotra inona ny olana sa tena tsy mety mihitsy raha miaraka ao na ohatra koa hoe tsy voatery hoe miara mivarotra nareo mivady fa izy ny mpakaetana na izy ny mpanatitra any amin'ny olona nanao komandy zavatra ohatran' zany ny zavatra tena azo atao hoe ary zao rehefa tena mizarana ohatr'izay ny andraikitra re matovilavy any mety mitatra mialehibe io magazay anareo satria hoe zao ny zavatra karazana entana amidy ato dia izy indray mba mitady hoe entana hafa amidy aty amin'ny anina ty ny mamorona asa tompoko ny tena zava-dehibe fa tsy miandry asa omen'olona zavatra tsy sarotra zany raha ohatra zao nareo ataoko hoe épicerie le anareo inona ny sakana tsy hoe ivarotra legioma ivarotra an'izao dia asiana eo amin'ny manodidina eo inona ny anjaran-dranga mamitovitovy maraina izy eny amin'ny tsenany tatsà dia maka eny dia eo atao dinona mahasarotra an'izany ny olona manana fo sy fitiavana maharitra sy manam-paharetana ary mahandro tatana ny tena manam-pity tsy mainka hitady tambony na azo tombony eny e marina zany tsy adika efitra aloha zay zay marina loatra movy mety ho sambatra ny tokantrano ray raha toka miady ny finatolahy sy ny anadahin-draha vehivavy tena raha vao misy zany fifandirana sy ady zany ndre matofilavy efa simba ny rivim-piarahamonina ao amin'le fianakaviana raha dia mifankahita aiza dia finatolahy sy ny zoadavy dia tsy fampirisaka na tsy fampity hoe tonga amin'ny fivorim-pianakaviana dia samy mifampimonjomonjo tonga dia mavesatra avy hatrany le rivim-piarahamonina eo fanerasirana tsy mety zany mahaiza mifandevitra dia mifamela heloka inona masakana amin'izany tsy mety ange mitazona alahelo tovavy 23 taona miaraka amin'ny tovolahy 13 taona miaraka nandritra ny 5 volana teo zay
izy makaty aminay matetika tsy maninona ve eny zao foana ny any zavatra fantatro ajao ny tenanareo mba tsy hanimba ny fiainanareo ho avy ohatry ny mpinamanareo kina moa ny sakanana an'izany raha olona mpinamana mifankatia kina ny olana fa ny afotsiny matetika raha vo manao firatsiana ranofo anao ka be voka dia lasa le tovolahy hatramin'ny pusin'ny telefony ny solony dia anao rery no mijinja zay nafafinao rereo mety vera fitoana ny elanelan'ny mpivady vehivavy 20 taona no miaraka amin'ny lehilahy 17 taona hivady manko zay 7 taona zany temitena foana angesika eto eo amin'ny elanelany 5 ka hatramin'ny 10 taona ny mety foana elanelany fa ny lehilahy ny zokony alao apetraka tsara aloha fa zao dia avadika andreo hoe le vehivavy ny zokony 10 taona tsy mety mba mangataka torohevitra za tena mora tezitra za tena mora mifandray amin'ny olona ary tsy namana tonga dia miraikim-po be nefa mora eti-po inona tompoko no ka io le zavatra nylazaina teo ka raha nanaraka n'le fandaharana fanatova dia ino tsara le izy amin'ny latsinainy azonao fa tsy averina ray manontolo fa dia amin'izay nakodyreo ny tolakandro amin'ny YouTube dia hitanao dia ray soatsoratra hoe reto avy dia ampitao amin'ny tena fihetsika ao sy ny fisainanao le izy za tompoko miaraka amin'ny vazaha efa 5 taona izy tsy tia aho izy ngamba tsy hita fa lasa tany an-dafy dia zao izy milaza hiverina dia anambady andray dia mbola anaiky anazy ve zako aloha efa misy olona miaraka amiko dia mikiasa hivady zay dia ahoana no ataoko ampio tompoko fa tena sahiran-tsaina za koa nefa tereny ray aman-dreniko hiaraka amin'ilay vaza ohatra aza mba manaiky ny fitiavana tsy mba tereny zany tso sambatra noviana dia vazaha manko amin'izay ngamba mety bebe vola le vazaha dia mety atolotolotra tsy mety zany ary indrindra ampafataro an'le vazaha fa ianao fa miaraka amina olona ka olona akavady anao zaranao ara malagasy no akanao taranaka malagasy madiso mazavy zao za tsy maname disony rehefa lafa ny fitiavana za tsy mametsy fa eo tena ahitana an'le ray aman-dreny hoe tia vola olona tia vola zany ray aman-dreninao zany tsy ny tena asamparanao ny tadiaviny fa le tia vola hoe io zao mahatolotolotra io zao mety manan-javatra be io zao mety antsotsika ho any an-dafy io zao ohatran'izany zany hoe ny tombontso ho anazy ny mamaikasy fa tsy ny fiadanana ka rehefa misy ela fatoinao akavady anao dia iny ekena aza mijery ny mbola andana io le hoe ny eo an-tanana tazonina fa ny voromanidina na tsy fantatrao ho azo na tsy ho azo zay le izy mety ho fankatahaka ve azafady nataony vehivavy any amin'ny fiasany any izy ataony avokoa ny mika ny fikarakarana rehetra nefa ohatrano ny toa ambany fikarakarana na ny sakafo aza fa efa reraka izy nefa samiasa daholo tsy mety zany safidinao ngeny nandeny azy io foana andre matofolaviany le teneniko hoe samihafa ny adidy sy ny andraikitra ny adidinao dia ny tokantranonao tsy fampizaranao amin'ny olona fa ny andraikitranao fampizaranao amin'ny mpiara-miasa zay zavatra zay aza fangaro mihitsy fa raha sanatry ny vava ladiny lelaka potika ny tokantranonao tsy ny asanao mihitsy ny avonjy iny zay dia tadidio fa raha ny tokantranonao milamina sy ihany na manana olana ianao any amin'ny asanao mety vonjy ny tokantranonao ny asanao zay aza mpifamadihana ialana tsy ny SMS be deabe tsy ho voavaky fa ity SMS ity no marana antsika azy dia mivonina indray ianareo miantso amin'ny lara telefona izay mahazatra antsika misaotra andreo tompona andraikitra eto amin'ny radio Don Bosco fa tena nahazahoako fahendrena sy fahaizana mitondra tena ho tsara amin'ny lafiny rehetra ny fandarana misaotra tompoko ndao hidirantsika ary ny tapany fahatelo ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanona ny 22 443 90 na ny 22 442 09 lara telefona hidirantsika mivantana ao anatin'ny fandaharana amin'izao fotoana izao antso voalohany ary miraba tompoko Avana daholo tsika rehetra tompoko mikasika an'le te resaka moa mahafinaritra be le resaka amina resaka fitiavana sy notolonotro zao satria tsisy fiainana mandeha tsy eo fitiavana ngamba efa nitantaran'ny mozikalina ty le resaka momba fitiavana fa zao fotsiny
misy boky zay vakiky za moa tia mamaky boky za koa anisan'ny volavolaina tamin'ity fandarany ity dia lasa mikaroka dia mamaky boky na ohatr'izany tiako tenenina misy boky zay vakiky dia zao misy tenenina izy rehefa minana zavaravain'ny général eto ako hoe mila rano amin'ny fitsipika hoe ny fiainana tafita ozy izy dia fiainana feno fitsipika dia alainy ohatra maromaro mihitsy hoe rehefa aby ny olona tafita no ny fanarahana maro raotra tena maro ny satria ilay fitiavana karazana vy miaina mampihetsika mampandroso mampivelatra mitondra anao ambonimbony kokoa amin'izay sehatra ny angianao zay ilay fitiavana raha vao zavatra tianao dia mazoto anao marisika ianao mavitribitrika zay tena marina mihitsy raha fa tianao dia zay mirava tompoko alo ien tompoko alo mieno anao salama tompoko salama mba hofanina asika rehetra ien tompoko fasaka mba antany général za zany any tena problemako tamimbola kely any sy mipetraka tamin'ny ray aman-dreny za zao efa lehibe dia misy olona miaraka tamiko dia rehefa nisaraka zay fomeza zalahy dia ozy izy hoe miteneny tany amin'ilay ray aman-dreny zany hoe zaho tratana mpiaraka na mpiraka anazy dia nankalazany eraka ny toerana rehetra lehibekarako zany le izy dia ny olona rehetra zay mahita anazy dia miteny hoe ianao ty maditra be ianao ty ohatran'izao dia ny ray aman-dreny resaka taminazy ianao tsy vanina zao zao fianarana zanaka any alaza tsy zavatra manjary avy amin'ny zavatra nataonao dia zany zay zany zao miezaka miarina na satria zany mbola mianatra dia le resaka fianarana zany ohatriny dia lasa ambany be satria mietsetako ohatriny hoe mbola any foana dia zavatra tsara vitako tamin'izay zany tsy hitandreo dia lasa ohatriny marary zany mietsetako izay mietsetra an'ilay izy dia miezaka manadia zany miezaka manakorazy tena foana miezaka mivavaka fa ohatriny lasa hita hoe tsisy dika mihitsy ilay zavatra rehetra izay atao nefa ny za efa misy olona manorevitra hoe zao natao dia miezaka manaraka fa ohatriny tsy manana korazy le hery entiko miatika an'ilay izy mihitsy zany za ohatriny tsy manana dia ohatriny matahotra lava foana dia ohatra miemitra ia ka zay le izy za tia amin'ny faritany zao le izy zay zavatra zay hitana anisan'ny zavatra tenentsika foana zay matofilavia ny endriky ny fanehoam-pitiavana dia ny teny famporosihana fa tsy ny fanam-pepona na ny fibedezana tsy ny fanambanina etsetera raha vao fibedezana fanambanina no taonao dia sahiratsaina io zanakao io ary rehefa sahiratsaina io zanakao na ny fianarana tsy mety fambolohany tsony lasa tsy matoko tena tsony izy lasa malahelo lava izy sinsy ahoana ny ampandroso ny fianarana amin'izany dia ina zany tokony ataony ty zavatra tokony ataony dia zao hoe inona ny tena inona manana tanjona ve izy inona ny tena safidiny mazava tsara fa zao raha te ho tafita ianao dia tsotra hoe namana ny ilainao fa tsy hipa zany hoe manana fitiavana ianao fa tsy ny fitiavana le ataoko hoe fijery ataotsika hoe fijery lafiratsiny foana raha vao tsy manao zao dia telitra raha vao tsy manao zao amin'ilay olona fa raha namana ny namanao olona vonina ny anampy anatsara ny fiainanao sy ampandroso anao fa manana namana ka ny olana aminy anie dia ny hoe izy na raha tsy nde tovolahy tany amin'ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina hoe madity izy nampiaraka nefa tsy nataony akory eny ka zao efa nitenentsika foana eo andre matofilavy raha zavatra tsy nataonao aza atao mamparasaina raha manaratsy anao le tovolahy dia elao fotsiny olona tsy azo iarahana zany fa manapotika ny manapotika tompoko aza mba iarahana ny olona mampivoatra mampandroso mampivelatra zany no ilaina fa tsy ny olona manapotika manimba ary mandrafa zay ny ataoko anao miaraba tompoko anahoana fomba tsika rehetra tompo mena le fanavazany esera makavely teo azakady tombony hoe fananatsika fanananao saotr'izao dia za zao manana akaotra zay satria le vady le raha mifeko faharoa any am'le toerana trano namboarinay miaraka amin'ny vady sesy zanany dia izy ty aminazy any vezivezy ty aminazy dia manao hoe tranotsika satria zany za manavaka be le tranonareo dia sosotra izy nzay zavatra nefa miraisany amin'le olona any le trano namboarinay tsy azoko loatra le fananatsika izany hoe atsika le dia olona mipetraka any amin'le trano namboarinay any nefa za ty amin'ny trano manofa ty tsy mety zany dia manarak'izay koa avinao manarak'izay koa le zanako zany dia atao vodiondry amin'ny faran'ny volana
any amin'ilay tanàna namboarina io misy elevadina anjanona toera amin'ny fiaiko faharoa dia io olona mihitsy mandray manao sakafo any. Mandray inona re zany zavatra zany? Dia izay no vahaolana le izy efa vita nefa le taratasy momba le vodo rehefa any daholo ny raisina zany le izy. Nga tsy nifampidiniana le zavatra. Ino ohatrany tsisy fampidiniana tsy mety mihitsy zany ataony zany. Tena tsy mety. Dia ahoana ozy ny fianakavianao ozy zany ray aman-drenao na mpiray-tam-po aminao amin'izany. Zany nge mila fivoriam-pianakaviana fa tsy tapaka fotsiny amin'izao. Fianakaviana roa tota no iaonao amin'izay fotoana izay. Ilaina fampidiniana ao anivon'ny fianakaviana zany fa tsy vita amin'ny fotsiny hoe tena marina taminay zany efa nisy problema tamin'ilay ranomseriko ilay dadako sy ny mamako sy ny betako aminahy. Efa ndroan'ilay ranomle dadako tamin'ilay fanisy anay zay efa mifezy atao ny anatao. Izy zany efa voaroka ataoko masy mihitsy zany mandefa fisikana na fivarimandana fa dia nialy. Dia sy nizara ino fa tsy nahasanasana mihitsy ireo fianakaviako ireo raha amin'ny mariazy angambany. Ka tena mampalahelo nge dia le zanakareo no tena mampalahelo e. Angasy asa ao mason'ireo. Le izy efa fantany le toerana misy. Dia eo dia nitokantaninareo zao dia hiaka amin'io fotoana io. Zay nge le mampalahelo e. Tompo mangatakaty nareo. Nany nasabotsy ny androny io ka tsy maintsy miakatra satria ny sanatoriana ao amin'ilay misy an'ilay olona. Sarotra be zany toerana misy anao zany madama. Efa namonjy tany aminao tany an-trano any ahako fa efa nomena solution hoe tsy misaraka nareo. Eny ka rehefa miteraka manko dia miteny foana nge ahy ny ankizy ho ajerena. Zay kosa aloha za dia miteny foana ny ivon'ny fiainan'ny mpivady dia ny zanany. Fa tsy fandirany mpivady ihany anazy iny fa tsy ny zanaka no riana hoe arin'ny rainy na arin'ny reniny. Dia manana fafidia ny alina aminy satria zay tsy vita ny inona koa na fodiondra na soratra no mariazy. Zanakay anankiray izay atao mariazy amin'ny volana avril izay. Dia zany nefa ny olana misy. Ka zareo any tsy vita ny inona mihitsy zaza no iraisana. Eno dia na ny fijerin'le vinanto anareo ne dia efa hafahafa dia hiatraika any amin'ny zanakareo le izy rehefa avy eo e. Eritrereto sa zay zavatra e. Eny tompoko. Ya, mankasitraka. Zareo zany tsy vita ny inona mihitsy izy zay indrindra manko. Ya, endrasantsika indray ny antso manaraka amin'ny lara telefona. Le izy tena mampalahelo e. Ya, miarahaba tompoko. Baovanina general. Tsika rehetra tompoko. Ya, sa zany manana olana kely general momba ny zanako lamanto. Eny tompoko. Tamin'ity taona ity zany vao feno 20 taona tamin'ny janvier. Dia roa tokom-bolana teo angamba nafara tika naza karapanondro. Dia misakaizany na tovavy izy io le tovavy tamin'ny voalohany aloha 7 taona. Dia ay zany rehefa tena hita teoriana le izy nanadiady zay eo amin'ny 9 taona eo na 5 taona le zazavavy. Dia le zazavavy efa miasa le zanako nefa mbola voasaika nalabaka teo. Dia ohatrany hoe teny taminay zany zareo hoe bevoka hono le kiala. Dia simplifien'le zanako le hoe hivady zay. Dia zay moa zany amin'ny maha ray aman-dreny dia nandray ady dia nanantona ny ray aman-dreny zareo. Dia hoe tapaka teo zany fa hoe soratra natao mba ilana ny famianarana aman'olona. Dia rehefa nody zay dia nanadiady momba fiainan'le tovavy. Dia lazainy namana ohatrany hoe mamanlera fozan'le zanako zany aloha ampitaizy olona. Dia le tovavy koa zany ohatrany hoe somary ratsiratsy fitondrateny zay pilazan'ny olona. Teo zany zay dia nanakana an'le zanako hoe tsy mety aminao io fa misara amin'io. Fa menay ianao menay foana ianao hoe mandiny tsara. Dia nanapa-kevitra le zanako fa hoe zay tsy maintsy hivady fa vady aman-jana raha ataoko aiza. Dia ozy izay hoe dia ahoana ary zany dia tsy mety ianao nefa ny anona tokony manapa-kevitra ianao fa tsy mety. Dia nanapa-kevitra le zanako dia finireny amin'izao fotoana izao. Dia eo zany mba notenenay general hoe mba torohevitra satria izao tena sahira-tsaina sady malahelo zay ray aman-dreny. Rariny misy nareo raha sahira-tsaina sy malahelo satria zao foana ny teneniko. Verimberina isy Andriamatoa Flaviento foana. Raha vao ny vehivavy ny zokony amin'ny taona afaka 10 taona ny fanambadiana mihoatra kely any vao tena miseho ny olana. Fa dia apetrapetrany io vehivavy zokony io dia mitady olona mitovy taona aminy le tovolahy. Na tiana na tsy tiana tsy maintsy mandeha zay zavatra ray. Na inona ao ataony ka zay ny mampalahelo eo mbola vao 10 taona ivadiana ve dia fosimba sady ny tokantrano. Ny zaza nefa mety mitombo ny isany. Fa zao rehefa ohatran'ireny dia mangatafo taona dia miara-miresaka amin'le tovolahy mihitsy mba hanitsiana ny sainy hoe tsy nisy zao foana nge fantenenay
tsy nisy olona tsy nifankatia tamin'ny vady fa maninona ny betsaka ny misara-panambadiana no zay zavatra tsy voahevitra zay fa mahevitra zay tsy maintsy mivady zay mifankatia zay manao zao iza ny olona nivady ka tsy mifankatia nefa firifiry manao divorce any ingely izy zay ny mahatonga amin'ny meandrefa olona hoe mangatafy fotoana de oety miaraka aminareo le zanakareo lahy ona zay mety fe zany nanaovana iny so zay zany nieritreritay mivady siko oavety mantsy le zanakay androany de nieritreritay sika hoe miaraha fotsiny aloha de rehefa teraka le zaza zay vao atao le soratra zay nieritreritay mivady mety fe zay tompoko eny ka araky ny teninao teo nge mahatonga anareo anaiky an'izay de le hoe menatr'olo le enatr'olona ny jerevanareo fa raha ny saina maneritreritra mampanabiady milaza aminareo tsy mety ny anambadiany zanakareo an'izay vehivavy zay tsara angamba de miantso ianao amin'ny général rehefa ny zanany inge tsy ho ariny fa ny tena hoe anambady an'olona tokantrano any sahirany ny tovolahy io raba tompoko salama tompoko gento mba hovanina tompoko rehetra volana kely azafady gento mafimafy kely azafady za zany manana dadanay zany nadiditra foana izy zany hatramin'izay de efa niteraka tamin'olona hafa zany izy fa le mamanay zany teraka telo taminazy vita soratra zareo de amin'izao fotoana zao zany efa niteraka ray tamin'olo-kasy izy efa 12 taona eo zay de sarany le zay vehivavy zay aloha de napetrana any an'le bebe anay le zanana de amin'izao fotoana zao ndray misy vehivavy tena miara-mianatra tamina mihitsy le izy zetrany hoe kontany zanana zany le vehivavy amin'izao de bevoka le izy de hoe hiteraka sady tena tsy mirarahany le zandrinay intsony izy satria varina any de tena tsy mirarahany le zandrinay mihitsy amin'ny na fianarana na inona de tsy malahelo be zany de tsy mety afaka anaty foko mihitsy de tena tsy mifampiresaka aminazy mihitsy ny zany de zay toko mba angatahako vao hevitra amin'izao ary le izy aloha voalohany indrindra rehefa misy zavatra ohatran'izany de mankanisy eny amin'ny trano arzo fa mbola manana didy tsy maintsy mijery ny zandrinareo eo izy zay zavatra zay raha olona vita soratra amin'ny soram-piankonan'le zanaka ny zanany ny anarany de tsy maintsy miantoka ny zazy io izy zay ny ataoko hoe mankanisy eny amin'ny trano arzo de eny antotam-penaka de eny mampiantso azy hoe adidinao ty zazy ty de misy taratasy fanekena mihitsy raha sanatria tsy mahatateraka an'iny izy de ny trano arzo ny manaraka azy any amin'ny tribunaly fa tsy nareo mivoatery manao an'izay zay zany faharoa le hoe ianao tsy tehiteny aminy ka zao ny adalan'ny olona iomehezanao ny fanenitena tafinamba rainao foana ny io ianao tsy anana ny rain'ny olona tsara fa ny io ny ianao io adaly io ny rainao tsy afaka hiteny azy ianao raha tsy miresaka lasa manana alahelo-po foana ianao mitahiry alahelo foana nefa tsy mahasola mitahiry alahelo ary ray niteraka io na ratsy io na tsara dio ny ianaoko zay le izy eritrereto eny tsika rehetra tompoko nisy nandefa message teo le hoe 20 taona izy de ny olona miaraka aminy 20 taona afaka manome conseil kely azy hoe sady fijoroana vavolombelona koa za tamin'ny 20 taona nafantatra ny vadiko fa mbola tsy niaraka zay tsy mbola misy ninino 16 taona niditra tany université zay mivady vao niaraka tamin'izany mbola niaraka de mifanampy foana zay hatramin'izay de profitiavana tena lehibe indrindra nasehony tamiko mitondrany anatany fianakaviany nanampy ana foana izy tamin'ny fianarako vita amin'ny fianarako satria amin'ny université zay vao mivady de efa nahazo zakely de nampataranao hoe tena tianao le olona mitondra anao any fianakaviany manampy anao amin'ny zavatra rehetrarehetra na amin'ny fianarana io na amin'ny manampy anao izy hoe andeha hivavaka manampy anao amin'ny rehetrarehetra de raha soa indrindra de mahireza mivavaka satria Andriamanitra no manome anjaranao de tolorany fahendrenana ianareo misaotra indrindra fijoroana vavolombelona fa tena ilainy zany eny ary tapitra taonantsika de le izy moa zany mbola hitohy amin'ny manaraka
am'ireo le karazan'olona le efa nitanitsitsika teo hoe ao le manana fietsika tsy mafetena, ao le moratezitra, ao le malaheloelo, ao le mafetena, reny a mbola toizatsika indray mba hahatonga atsika andinika tsara ny olona hoe ho tokantranotsika na ny lahy na ny vavy mba hahatonga atsika hoe maro toerana ary maro pototra ny tokantrano avorona. Zay zany no ataotsika amin'ny heriny zany mbola mitoy zany reo. Zay ny amin'iny ankasitrahantsika rehetra niaraka tao anatin'izay orairay ny rahana izay fa merana fandarana dia ho amin'ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany alina mandeha amin'ny YouTube sy ny RTB live ihany koa ny fandarantsika any amin'ny tolakandro any ihany farafahatara no amin'ny rapitsika manaraka izay any amin'ny YouTube na ny RTB live any ny raha ohatra ianao ka ty iona amin'ny généraly dia aza misalasala miantso ny 22 443 87 ao anatin'ny telefôny io rehefa azonao miresaka ao ianao dia omeny olona zay miresaka aminao la raha telefôny généraly rehefa azonao la raha telefôny généraly dia atsoy généraly isaky ny maraina amin'ny fito sy sasany ka hatramin'ny valo ny maraina ary ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa. Rehefa tafaresaka amin'ny généraly ianao dia omeny anao ny fotoana ny ora sy fotoana ary ny toerana dia ajao tsara zay fotoana omeny anao zay satria tsy olona anankiray no raisiny fa mety ho maromaro ny diziny andraiky koa be dia be tsika manginy fotsiny noho izany ny fahafantarana ny toetra ny olona voalohany indrindra dia fanajana fotoana noho izany dia mila manaja fotoana tsika amin'izay fotoana zay ary mifanaja ihany koa tapitra ny fandarantsika ary reo teo amin'ny lafin'ny teknika dadisy mihaja no nanatanteraka ny fakana ny sary sy ny fikirakirana ny sary ho tonga any amintsika rehetrarehetra any ametraka ny veloma mandram-piona mandram-pita fa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Veloma tompoko. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena. Mba hovanina